Faly de faly ny foa mampanahy namana malala miaraka amintsika ary makasitraka anao manaraka ny fandarana ny tompo hitanao ao anatin'ny tontolo-kevitra mahakasika ny fankatoavana isika. Rehefa mifankatoavana no resana dia ao ny famonjena, ao ny fahasoavana, ao ny lalàn'Andriamanitra, ao Jesosy Kristy miodikodina ao zany ka i Jesosy no ohatra tonga lafatra amin'ny fankatoavana. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Lioka 2:1-20. Ary niara-nidina tamin'nakany Nazareta izy ka nanoa azy ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Niaraka nidina tamin'ny ray aman-dreniny Jesosy dia niresaka zavatra tamin'ny ray aman-dreniny teny an-dalana dia nitady Maria daholo. Zao ny tenenin'i Jesosy, zao ny zavatra niresahany, zava-dehibe zany ka i Kristy dia teto ambonin'ny tany dia olony fankatoavana hatrany amin'ny fahakeliny, hatramin'ny fahalehibe fahatanjorana, hatramin'ny fahalehibeazana dia olony fankatoavana Jesosy Kristy. Nankatoany ray aman-dreny. Zao ny ambarany eo amin'ny 2:5, Lioka 2:2. Ary Jesosy nitombo saina sy tena ary nandroso fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona. Nandroso fity, inona moa ny hevitra le hoe fity, le hoe tia an'Andriamanitra dia tsy inona fa mankatoa an'Andriamanitra. Inona ny hoe tia ny olona, mankatoa ny ray aman-dreny, manaja ny ray aman-dreny. Nisy fotoana nahavery an'i Jesosy, tsy very izy ny tena marina fa nijanona tao am-piangonana ny ray aman-dreny nefa lasa 3 andro, gaga koa nge mahagaga zany. Lalana 3 andro ve dia tsy ho fantatrao hoe tsy miaraka aminao zanakao. Misy toe-javatra tian'Andriamanitra aseho tao. Efa afaka 3 andro zay vao gaga izy mivady, aiza Jesosy tsy miaraka amintsika. Ny verenana teny an-dalana, aiza ny nahita anazy? Ao amin'ny tempoly, miaraka amin'ny mpisorona, miaraka amin'ny mpifariseo, manazava hevitry ny tenin'Andriamanitra. Dia gaga, fa maninona ary? Satria ny beazina ho tian'Andriamanitra ny Jesosy. Ray aman-dreny malala, beazo ho tian'Andriamanitra ny zanakitsika. Ao koa beazina, ao ka ho tezaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ireo zanakitsika ireo. Ao ka ireo zanakitsika ireo ampahafantarina ny tenin'Andriamanitra. Dia indraindray mahagaga, mahamenatra mihitsy, mampalahelo ny zavatra mitranga fa zavatra hafa no anabeazantsika ny zanakitsika. Amin'izao andro moderna izao, fenoana telefona sy fenoana ireo zavatra mahaliana ny zanakitsika, kilalao jeu zany. Dia io ny andanin'ny andro ny tena fahadsoana, anisan'ny zava-mahadomelina omeny ray aman-dreny ny ankizy ny fanazarana ny zanany amin'ireny fitaovana moderna ireny. Aoka ho beazina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka i Jesosy dia ohatry ny fankatoavana. Efa hiantony eo amin'ny hazo fijaliana izy dia mbola zao no teneniny. Raha azo atao dia ongoty amiko esory ty hazo fijaliana ity fa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny anahy. Raha zaza tsy ny beazina ankatoa dia tsy zany ny fipetraky ny tantara fa hafa dia hafa mihitsy. Marary zany miantona amin'ny hazo fijaliana, mampijaly zany fa Jesosy hatramin'ny farafofonainy dia nilefitra teo ambany sitrapon'Andriamanitra rainy, teo ambany sitrapon'ny Maria sy Josefa. Ohatry ny fankatoavana ho antsika Jesosy. Ray aman-dreny, aoka ho mpankatoa isika, ampianaro ankatoa ny zanakitsika mba hahatonga azy ireo hitombo tahaka an'i Jesosy Kristy. Hivavaka isika. Saotra anao Tompo, saotra anao Jesosy eo fa tonga ianao nanome ohatry ny fankatoavana. Ampio izay omeo hery mba hahay mankatoa anao. Mamelany heloka noho ny fanaranay ny sitraponao ka namelanay fitiavan-tena eo amin'ny fanabeazana ny zanakay. Ankehitriny mandray fanapahan-kevitra izahay. Toroy ny lala marina, hanabe ny zanakay ny ankonanay araka ny sitraponao mba ho mpankatoa izahay menakavy. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.